rahatsika manao ny firana larana fahatelo andiny voalohany sy faharoa. Vita zay dia mivavaka ny pastora avy any an-tanety. Aorianan'izay dia ataony andinin'ny fahatelo, misy tenin'Andriamanitra hitoriana amintsika. Tokatsika amin'ny fotoana amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masina. Firana larana fahatelo. Isaranani N'Andriamanitra sika rehetra riavana fa natratra ny tao-piangonana vaovao izay noraisintsika nanomboka ny alahady voalohany amin'ny Advento ary misaotra an'Andriamanitra koa ny nanomezany ity androany ity izay nanatanterahana ny fangadiana ny fototry ny trano Tsangambato jobily 570 taona ny tovibe farimena.
Fiangonana malala avia rehefandahatra isika ho Jehovah na dia tahaka anjaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra noho izany ary dia aoka nehitry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io. Matoky anaka voavela ny helokao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana manakizay minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Trani amni avo indrindra uanandriamanitra Minareu anieni Tompo Amizao andro jobily izao ry havana aoka ideran'Andriamanitra tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany isika. Endriavana tonga eo amin'ny fotoana famaranana jobely fa 500 taona isika ny jobely no mifarana fa ny asa tsangam-bato mbola eo perina isika azo lazaina aza vao manomboka dia mangataka anareo komitiny jobely rehetra mba hitsangana ety aloha. Dia alohany anoizana amin'ny fitenenana dia aleotsika mba hitsangana indray mandeha anao nira fanevany jobely fa 500 taona.
tsy voavalinay fiangonana ny vitanareo sy ny mbola hataonareo satria ny jobily ny farana an'io fa ny asa tsangambato ny jobily mbola mitoy asa mbola petraka amin'ny tompo fitohizany maharitra 2 volana ve sa 2 volana sa 4 volana sa heritaona fa mbola mipetraka aminareo komitiny jobily izany tsangambato izany dia manantitra ny fisaorana ao nareo rehetra izahay tsy voavalinay ny fitiavana naseonareo ny fiangonatsika fa ao Andriamanitra manakirem-pahasoavana hamaly fitia anareo miarahabantsika mbato vinaka mba ho tratriny fa 70 taona indray koa sy ny manaraka fa ny iarahantsika miredina zany zao ny tenin'Andriamanitra teny faneva rehetrarehetra nomboka tamin'ny 70 taona amin'ny anaran'i Jesosy fa isika tsy mba naman'izay mihemitra fa handroso amin'ny itsi-po mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ko aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika fa hitafio Jesosy Kristy tompo. Amen. Petraka isika to. Ry kristiana malala aoka horentsika ny didin' Jesosy Kristy tompontsika mampanao ny batisa masina efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra setiatany ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako ianareo ary indry zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Motsy efa tanteraka va ny asan'ny fanahy masina ka afaka mibitsika amin'ny olona tsirairay mba hampibebaka azy fa nataonao ho solo-tenanao zahay ary miantso anay ianao mba natateraka izany fijoroanao izany eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalanao ampahalalanao izao tontolo izao fa tonga ianao hamonjy izao tontolo izao ary zahay no ataonao masovoho ho amin'izany ataovy mandreny feonao zahay Jesosy eny amin'ny W rehetra rehetra mba ho bitsibitsianao amin'ity fotoana ity ahafantarany fa te hiara-miasa aminy ianao dia via Jesosy tompo mitenena fa miaino anao zahay. Amen. Efa rentsika ny tenin'Andriamanitra nitoriana teo amin'ny pilipitra ry havana fa tiako ilentika ao am-posy ao an-tsaitsika amin'ity andro lehibe ity dia izao jobily izao sy ty fetinaina ity atao hoe fetiny velonaina. Jesosy ilay miteny hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Ho an'izay manana izany fiainana izany dia ny texte faharoa na ny leksiona faharoa anjarantsika amin'ity alahadin'ny Advento, alahady voalohany amin'ny Advento ity no ambara fohy amintsika
dia ny apokalipsy toko 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Apokalipsy toko 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamoa ny varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo amiko, ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany, izay manatsofina hiaino aoka izy hihaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ry havana, alahady ny fiantsoana koa ny fetinaina, araka izay fa mahazatra atsika. Miantso anao Jesosy, ary tsy any an-trano ihany izy no mandondona, fa eo amin'ny varavaran'ny fonao, miara-mipetraka aminao eo amin'ny dablionao amin'ity anio ity. Barenao ve zany feony mandondonanao zany? Ry tanora, renao ve fa tianao Jesosy? Te hiara-miasa aminao? Aminareo koralina io debe ny tian'i Jesosy ho mpiandritra, fa tsy haingo manodikodondoha tsy te andre izany feony zany. Renao ve fa mitady anao izy? Te hampiasa ny fahatanoranao izy? Te hampiasa ny hatsaratarenao sy ny hatsarambika-nao izy? Te hampiasa ny mahatovolay mahafinaritra anao izy mba hiara-miasa aminy? Fa saingy ny hafa no mahita tsirony amin'izany fa tsy ny tomponao. Ry zatovo manam-pahaizana, ry tompon'andraikitra ambony amin'ny toerana maro samihafa, eo amin'ny toeram-piasanao samihafa, efa ela ny tompo no nitady anao, efa ela izy no te hiara-miasa aminao, efa ela izy no nandondom-baravarana, ary tamin'ny asanao aza dia efa nanehoany zava-mahagaga ianao. Fa nahoana ny mbola manampitsofina ianao? Amin'ity anio ity izy, hoy izy hoe indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamoa ny varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy. Iray petsapetsa hanamboatra izay tsy mety ao amin'ny fiainanao, amin'ny asanao, ary hanamboatra ny fiainam-pianakavianao, ny fiainany ankonanao, ny lalaka alehanao tsy azo antoka io, mampanahy anao isan'andro io. Te hiaraka aminao Jesosy, te hiara-miasa aminao izy. Efa lehibe ianao dia mieritreritra hoe dia efa tapitra loatra, efa tsisy fotoana intsony. Ity io faraparan'ny fiainanao io mba tapero amin'i Jesosy aho. Io faraparany amin'ny fiainanao io mba tapero amin'i Jesosy aho. Te hanamboatra fiainana vaovao anao izay tsy niainanao nandritra ny taona maro. Mety 10 taona, 9 taona, 7 taona efa laninao tamin'ny zavatra hafa, fa amin'ny faraparany te hiaraka aminao izy. Izay maharesy, hoy Jesosy, dia avelako hiara-mipetrako amiko eo amin'ny seza fiandrianana, tahaka ny rahako mipetraka amin'ny seza fiandrianany raiko. Izay maharesy, fantatro fa misy mandraikitra anao eo amin'ny dablionao amin'ity fotoana ity. Te hisangana ianao fa toa misy lakolina amin'ny tananao, tsy te hisangana ety ianao. Efa miantso anao Jesosy hirotsaka ho konfirmanda amin'izay, hanamafiorina ny fanekena izay efa nataony ray aman-dreninao taminao teo amin'ny batisa masina, fa hifadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra ianao. Fa hatramin'izay dia manday ianao, fa mitiany io ity. Miantso anao Jesosy, raha mandresy ianao, tafatsangana miala 'amin'io dablionao io ianao ka tafakatra ety,
dia indre zany fifalian'ny lanitra misy fifaliana lehibe ao an-danitra ho an'ny mpanota iray izay mibebaka ary indrindra fa manaiky hiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy izay ny ran'Andriamanitra ny ho an'Andriamanitra ny fitiavany izao tontolo izao. Te hiara-mipetraka amin'ny Jesosy ve ianao? Te hiara-monina aminy ve ianao? Henohy ny antsony. Dia hoy ny teny farany hoe izay manatsofina hoety mihaino aoka izy haino. Dia hoy ny fiteniny ankizy hoe misy mihaino ve ianao? Renao ve zany? Eny ary ataontsika ny andininy fahaefatra andiny farany amin'ny hira teo, mitsangana ry havana miantso anao Jesosy. Ho an'izay manana fanoloran-tena, ny hiditra katekomena, konfirmanda, ho mpampianatra sekola lahady, ny ho diakona, ny ho mpiandry sy ny amin'ny sehatra maro samihafa atao amin'ny fiangonana, ny ho mpikarakara ny zava-maneno, ny ho mpitendry zava-maneno ny fiangonana, ireo zara fanompoana any amin'ny FFTD, ny amin'ny vaomerany fanompom-pivavahana, ny ninona tsapana ho antso fa miantso anao Jesosy, mitsangana miandry anao izy. Ny andininy farany amin'ny hira teo dia manasa anao hitsangana ny Tompo. Misaotra anao zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, miantso mpanoho maro ianao, anao ny asanao ho mpampianatra sekolady, ho diakona, ho mpiandry, ho vaomerany fanompom-pivavahana, ho mpikambana amin'ny sampana samihafa mijoro eto amin'ny fiangonanao, ho katekista, eny ho pastora koa aza. Miantso reto mpanomponao reto ianao, olombelona mora lava izy reto Jesosy, nefa ianao no mampitraka azy, ianao no manoana azy, mampahery azy gn'atany aminao Jesosy. Fiantsonao azy mba tena hampitomboanao zany fiantsona ao anatin'izany, ary ianao Jesosy hitazona azy amin'ny tana maherinao amin'ny androm-piainany rehetra, mba azoany manatanteraka zara fiantsona fiantsonao azy ireo tsiraray avy. Ianao Jesosy no angatanay hanafiry azy ireo mba azoany manatanteraka ny zara fanompona, zara fiantsona azy ireo. Matoky anao zay Jesosy fa hanafiry azy ireo ianao amin'ny zara fiantsona, mizara fanompona. Matoky anao zay Jesosy fa ataonao hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Matoky anao zay Jesosy fa tsy hamelanay ho irery ianao, indrindra reto manaiky ny antsonao amin'ity andro anio ity. Ary zahay rehetra koa dia aoka anao hibitsika aminay isanandro amin'ny alalan'ny fananao masina. Inona ny tadiavinao aminay Jesosy? Inona ny tianao hataonay Jesosy? Dia mametraka azy reto ampelantananao zay Jesosy,
amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ampaherezana anareo dia ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7-7 hatramin'ny 4:7 andiny 7 sy ny 4:7. Ary Andriamanitra fiadanana nie hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian Jesosy Kristy Tompontsika, mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo ianareo. Mahazo mamonjy ny toerany. Kristianina malala aoka orentsika ny didin' Jesosy Kristy Tompontsika mampanao ny batisa masina. Efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ko mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Manaraka izany, henoy koa ny alemem-panahin'i Jesosy Tompo mandray ny ankizy madinika sy mamoha ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra mba hidirany. Ary nisy nitondra zazakely eo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana, fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatonahy ary aza rarana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nasofo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ko dia entitsika amin'ny fisaorana sy finoana izao ny zanatsika mba hatolotra ny Tompo amin'ny batisa masina hananany anjara amin'ny fitahiny, ary na dia olombelona mpanota ao ambany lalàn'ny ota sy ny fahafatesana aza izy ireto dia ho tonga zanak'Andriamanitra noho ny fahasoavana eo amin'ny fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozana ataon'ny fanahy masina. Harovan'Andriamanitra ny anao hatramin'izao ko mandrakizay ataoko aminao ny mariky ny hazo fijaliana masina eo amin'ny handronao sy eo amin'ny tratranao ho famantarana fa hino an Jesosy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana ianao. Raha samy manana tomefisoa arisa, izaho manao batisanao amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Andriamanitra tsotoran'i Jesosy Kristy Tompontsika izay fanandrainao zanany tamin'izao batisa masina izao ka nampitranao isan'ny fiangonany, izany ampaheranao amin'ny fahasoavany, afaranao amin'ny fahasambarana mandrakizay fa aminao ny fiadanana. Amen. Dia miaraba sy valy-mianadahy isika tafiditra ho isan'ny mpandova ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izao batisa izao. Miaraba ny ray aman-dreny, miaraba ny vavolombelona, ny mpiantoka, ny fianakaviana ray manontolo ihany koa no izao fahasoavan'Andriamanitra lehibe raisina tamin'ny batisa izao. Dia miompifaliana aminareo ny fiangonana ray manontolo, satria ny tenin'Andriamanitra no milaza fa raha misy mpanota iray izay mibebaka dia fifaliana lehibe any an-danitra any, ary izany dia anondrona indrindra ny fiombonan'ny olona masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovantsika izao fiarabana izao. Amin'ny voalohany taona dia fanaontsika Malagasy, ary fanaontsika eto amin'ny fiangonantsika koa ny miarahaba ny ray aman-dreny. Anio dia Advento, voalohany taona amintsika amin'ny tao-piangonantsika Loterana rariny loatra
tandrify loatra raha miarahaba ny ray aman-dreny isika. Efa lahady vitsivitsy maromaro izay no nanaovana fanentanana teto mba hiomanantsika tsiraray avy isika mpianakavy ny finoana eto amin'ny ZFLM topo fanantenana 67 hektara ny amin'ity andro anio ity izay iarahaba atsika ireto ray aman-drenitsika. Mitodika aminareo ary izahay tompoko mba tsy ho lava ny resaka. Fanaonareo ray aman-dreny ny mizara ny fiadanan'i Jesosy ho an'ny zanakareo. Fanaonareo izany ary maharesy lahatra ny fonareo atsapanay ny fitiavanareo anay, ka izaranareo ny fiadanan'i Jesosy ho anay, ary tsy ny fiadanan'izao tontolo izao io araka ny voalaza ao amin'Jaona, fa ny fiadanan'i Jesosy. Amin'ity anio ity kosa dia izahay zanakareo indray no te hizara fiadanana ho anareo tompoko. Dia ny tenin'Andriamanitra ihany moa, satria heverinay ary inonay fa tena feno io no hamenonay, io no hanambaranay izany fiadanana zay tianay ho tononina ho anareo zany. Ary ny manaraka an'izay dia ity: anisan'ny zavatra tena manahirana ny mpianatra ao an-tsekoly raha tsy henoiny ny mpampianatra izy. Miteny ny ankizy henoiny ny mpampianatra, fa rehefa mba izy no miteny tsy mihaino azy ny mpampianatra. Manahirana ny zanaka rehefa tsy henoiny ny ray aman-dreny izy. Misy zanaka vitsivitsy maromaro ao an-trano, rehefa miteny ny ankizy dia voarainy ny ray aman-dreny tsara, fa rehefa mba miteny ity anankiray ity tsy voarainy ilay ray aman-dreny. Mampalahelo ny zanaka izany. Dia zahay koa te hiteny aminareo, mampalahelo anareo raha tsy ho henoiny ny lehibenareo ianareo. Iza moa ny lehibenareo fa tsy Jesosy? Dia io koa no teninay hoentinay ho anareo: Jesosy tompoko hihaino anareo. Io no firalian-tsoa tianay hoentina ho anareo: Jesosy ny mahalala ny ao am-ponareo, hihaino anareo any Jesosy. Ho vakiko ny tenin'Andriamanitra fa hitodika amin'ny fiangonana ao aloha. Anio no andro voatokana hanolorantsika izany fiadanana izany tompoko ho an'ireto ray aman-drenitsika. Tsy ilay rakitra, tsy ilay vola no fiadanana loatra, fa ny fotsika manolotra izany rakitra izany ho an'ireto ray aman-drenitsika reto. Ry havany malala ao amin'ny tompo, miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ny amin'izao fitiavana lehibe izay omeny atsika izao ny amin'ny atrarantsika ny alahadin'ny Advento. Manana n'ilay mpanjaka malemy fanahy tsara tokoa isika, izay mampiavana atsika ka mampiorina atsika eto amin'ity fiangonana ity. Misaotra ny ray aman-dreny izay filoha lefitry ny fiangonana, mitondra ny teny fiarabana ho anay, mitondra ny teny mamy ho anay, hanananay fiadanana mandrakariva ihany koa. Misaotra anareo fiangonana ray manontolo fa fanehoanareo fitiavana lehibe ho anay ny zavatra rehetra izay atolotrareo. Tsy ny vola amin'ny makarena tokoa, fa ny fonareo izay ataonareo hifandray amin'ny fonay. Fa izahay dia ray aman-dreny tokoa ary vonina hiaino, vonina hifandray, ary tena hifampitantana aminareo, hifampitondrantsika eo anatrehan'i Jesosy ny amin'izay fiainantsika sy ny hoavintsika manontolo. Andriamanitra ny fiadanana ny hombanareo, hitahy anareo ary hanisy soa ho anareo tsirairay avy. Solotena an'ireto ray aman-dreny reto aho n'izao maraina izao, manafitra n'izany fisaorana feno izay ataonareo ho aminay izany. Dia izany hamaly soa sy hitahiry anareo amin'ny fahamasinana tokoa, ka amin'izany isika amin'ny farany araka ny tonombavaka teo dia hifandray tanana tokoa, ka hanolotra ny tena mampanahintsika ho eo amin'ilay Andriamanitra tompontsika. Tenin'Andriamanitra izay amaranako azy dia ny Deutéronomie 7:20 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 7:70 vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy.
raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratra Jehovah Andriamanitra ao ho ambony ny firenena rehetra ho amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolotry Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao ka lalana iray ny ivoahany hanatona anao fa lalana fito kosa ny andosirany hiala eo anoloanao. Handidy ny fitahianao aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataonao amin'ny tananao ka hitayanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra anao. Hananatra anao ho firenena masina ho azy Jehovah ary izay nianianany taminao raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany dia ho hita ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehovah manampiampy izay asoanao dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiomponao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao homeny anao. Ovahan'i Jehovah ho anao ny lanitra trano fireketan-tsoa handatsahany ranorina amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahihany ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha miaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay andidiany aneo anio ka mitandrina sy manaraka azy. Ho aminareo ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina midera sy makalaza misaotra magnome voninahitra anao amin'ny fona itoko izahay fa lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famindramponao. Omenao anay indray ty taom-baovao-piangonana eny taona vaovao andro sy fotoana ary sy andro sy fotoana ihany fa indrindra araviravinao natrehanay ny fahasoavanao izay tianao zaraina sy atolotra anay tsirairay avy. Dia ny teninao ny sakramentanao masina fa ny lanitra sy ny tany ho levina fa ireo ny tsy mba ho levina ary izay voaray sy mahavoaray izany dia sy ho levina mandrakizay koa. Faly ny fonay ry Jesosy Tompo fa sy mbola mamaly anay araky ny fahotanay ianao, sy mbola manao aminay araky ny habeny sy finoanay. Mandraky ty ny androany ianao manambitamby, mandraky ty ny androany ianao mamalavala manozotozy ny fahasoavanao mba ho raisinay
ka te zano ifalianay sy rafirafonay eto ray soary mba ho hoanitra kasitrahanao ty andro fety raviravoanay sy ifalianay eto anatrehanao noho ny fitiavanao sy noho ny famindramponao ity eto anatrehanao zahay ka sy misy miafina aminao vakina mazava ny fiainanay manontolo fata saosara amin'ny asipriany Jesosy io mangataka aminao zahay hamela ny helokay hamindra fo aminay hanadio anay ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahamarinana rehetra aoka ny fanahy masina hiasa ka hampahery ny finoanay hanafaka anay tamin'ny faharasiana hanafaka anay tamin'ny fotaka zao tontolo zao hitondranay ao amin'ny fifaliana dia ny fiainana mandrakizay ao aminao ny teninao no hanafahanao anay ny teninao ny tagnanao misotra mba hambolo finoana hanafaka anay tamin'ny faharasiana rehetra zany izy roa ny mpanomponao eto amin'ity alahady ity mpanompo sy mahasoa sa mahatagasa akory zay sitraponao kanefa mahatoky ny fanahinao masina hiteny aminay araky ny aben'ny fitiavanao mahatoky ny fanahinao masina hanolo saina ary mahatoky ny fanahinao masina indrindraindrindra handondonga ny fonay handresy lasanay handray ny teninao hanananay fiainana sy fiadanana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nongatahanay sy agnariana zany vavaky zany amen re kristianina malala miara misaotra an'Andriamanitra sika mahazo ity taom-baovao-piangonana dia ty alahady voalohany amin'ny Advento zay atresika mianakavy androany ity zao tena taom-baovao ny fiangonana ary asika rery ka dia rariny ny fampiarahaba koa amin'ny anaran'i Jesosy sika mianakavy soa tompoko tain'Andriamanitra vitan'igny taom-piangonana anankiray igny dia trasy ty taom-baovao-piangonana ity miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy amin'sika rehetra mandeha taom-baovao-piangonana taom-piangonana vaovao sika manomboka amin'ity alahady androany ity dia mivavaky sika ny amakivakera zany taona zany mba handraisa sika zay rehetra tian'ny tompo hatolotra ansika ny mahafaly dia zao mahatoa sika vana mahazo taom-baovao tahaka zao dia sy mba andro hiany nomeny Jesosy asika sy mba ny fotoagna hiany nomeny asika fa miaraka amin'izay koa misy zava-sarobidy tiany hatolo sahay tiany hatolo sanao dia sy hafa fa ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina io no ananasika fiaina sy fiadanana mandrakizay io ny fahasoavana tian'Andriamanitra ho zaraina amiko ho zaraina anao enganie mba sy hisy ho diso an'izany zava-soa tian'Andriamanitra hatolotra zany sika fa mihoasa noho ny firavoravoasika mahazo ty androandroany ity ny firavoravoasika raha mahazo reo zava-soa keny reny Jesosy hatolotra asika sy rairay avy ireo ny fomba fandaminana ny tany taom-piangonana dia misy atao hoe taogna voalohany taogna faharoa taogna fahatelo io fomba fandaminana misy perikopa fitory amin'ny taogna voalohany taogna faharoa taogna fahatelo ka amin'ity taom-piangonana 2024 dia avysika ty dia ny taogna voalohany no ampiasaina io zany dia tsara ho fatasika aty ampiandohana ny taogna voalohany no ampiasaina ka amin'izay fotoana zay dia ny testamenta aloha mio sy miova fa ny epistely tandrifiny taogna voalohany ny vakina dia ny filazansara amin'ny ankapobeny ny tandrifiny taogna fahatelo dia ny filazansara tandrifiny taogna voalohany no torina io amin'ny ankapobeny raha sy tahakany hoe misy fandaminana hafa gn'elagnelany igny ataon'ny mpitoroteny ka ny taogna faharoa amin'ny filazansara no tandrify ho vakina io dia tsara ho fatasika aty ampiandohany taona
dia satria andro lehibe fety amintsika androany akoasy reo hira fankalazana fanaosika efa natao dia mba hanao hira anankiray isika raha mijery asika avy aty ambony ah dia sala mijery agnandagnysa tahaka izao zany ro avy agnandagny zany ngamba mahita olo mamirapira sa misy ziry mazava soany mijery nareo aty say atao miakara ty momba ijery fa zany zao milasa mahafinaritra enganie zao fiaogna asika ty zao a dia fiaogna asika paka agnandagny zany nera faharoa amin'ny fitopolo sy eninjato io no ataosika dia mba zareo soa ny tognony fa hira magnenga asika hiala taty ambony tany aty dia andehandeha agnandagny sagny laky dia vana eto aza ny tongosa Bonjour les enfants. Nous allons commencer, prions. Te rendre grâce, Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, de nous avoir amenés ici. Merci de nous avoir protégés pendant toute la semaine et de nous avoir donné ce jour de fête, de réjouissance dans laquelle tu nous as invités. Nous demandons de pardonner nos péchés, laver notre cœur. Nous demandons aussi ton Esprit Saint d'œuvrer dans notre cœur, que nous puissions recevoir ta parole. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui une histoire qui se trouve dans Matthieu. Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 10. Donc, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée
et un anon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Vous avez déjà entendu cette histoire, les enfants? Si on peut donner un titre, donc c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. La venue de Jésus sur terre, c'est bien, mais je veux dire, c'est quel roi? C'est un roi qui vient, donc, qui est accueilli comme un roi, mais qui en même temps est prêt pour... Il est venu pour faire quoi? Pardonner notre péché et surtout pour mourir sur la croix. Voilà le roi que nous attendions tous. C'est un Seigneur, mais aussi un sauveur. Il nous sauve de nos péchés. Pour ça, les gens ici ils crient Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Voilà. Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Donc aujourd'hui, les enfants, la parole de Dieu nous dit de nous réjouir, ça veut dire d'être contents. Pourquoi devrons-nous être contents? Parce que notre roi, il est venu pour nous sauver. Donc soyez dans l'allégresse, donc soyez joyeux, soyez contents, car voici votre roi, notre roi, vient régner. Il vient régner où? Ici, dans notre cœur. Vous allez répéter ensemble. Jésus vient pour régner dans notre cœur. Amen.
Fanomezanao nay an Jesosy Kristy zanaka olay tokana mba tsy hoe zay rehetra mihmaso fanana fiainana mandrakizay. Misotranao zahay re Jesosy Kristy io mitondranao fahotana rehetra tamin'ny tena manomasina sy mba misoranao fahotana rehetra tamin'ny rano. Misotranao zahay re fanamasinao no nanomezanao nay zany fotoana izany amtonay dia tsy afantarana na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy zay faminasodana. Ny voalohany indrindra ry havana dia sotran'Andriamanitra isika mahazo ity alahady ity taom-baovaon'ny fiangonana. Ity zany ny mbo name ho an'ny fiangonantsika ka dia miarahaba antsika rehetra tratra ny taom-baovao ary mirary taona feno fahasoavana, feno fitahena, feno fiadanana ho antsika tsiraray avy omeny tompotombonandro sika dia zany tombonandro omeny isika zany dia ho antsika ny ho azy sy amin'ny voninahitra azy. Fa ity mpanjaka ity sy mba mpanjaka miady amin'ny olona fa misy anarana mahafinaritra omeny ny ten'Andriamanitra azy eto hoe mpanjaka malemy fanahy, malemy fanahy. Inona ny dikan'izany mpanjaka malemy fanahy zany? Manambara ny fitiavana zany ry havana, mpanjaka be fitiavana io Jesosy, ary ianao indrindra no tiany amin'izany. Roi serviteur zany ny zanazy amin'ny teny frantsay. Mba jereo moa mpanjaka ka ary amin'ny tranombo no teraka. Manambara fanetretena koa io, malemy fanahy tsy mba niavinavina. Mpanjaka ve ka hanasa tongotra ny mpianatra, asanadevako izy zany tamin'ny Zeosy. Ary ianao indrindra ny tian'io Tompon'ny io ry havana, ary zany no mampanjaka azy, nianany ny voninahiny na dia ao azy zany mampanjaka azy zany, fa nanaiky nidina tamin'ny tranombo izy, nanaiky hanasa ny tongotra ao, nanasa ny falitoko rehetra izy. Areo indrindra ry havana niaoka mpandinika antsika tsara. Mila firaisana aina ny Jesosy ilay mpanjakatsika. Inona ty asan'ity Jesosy ity? Satria mitaina zanadriky miasa dia Jesosy tena misy no manao lay asa. Ny asan'i Jesosy ry havana amin'ny mampanjaka azy ity tany dia fanjakam-pahasoavana. Mizara ny fahasoavany maimaim-poana aminao ny asany voalohany. Inona ny fahasoavana zany dia nanoloran'ny tena ny faty teo amin'ny azo fizaliana io ny tampony asany. Nanasitranany antsika io no asany, nananganany maty io no asany, ary miantoka ny fahavelomana. Raha sy mitsangana tamin'ny maty Jesosy efa levina izao tontolo zao. Raha mipetraka amin'ny baso aman-tsara eo ianao zao dia tsarovy tsara fa ny famindrampony Jesosy. No ino toy? Tsy nahalany rehetra antsika nomena taona vaovao ianao ZFLM Québec. Nomena taona vaovao ianao, ataonao inona zany? Taona vaovao nomeny tomponao zany. Famindrampo mahavelon'aina antsika, ny famindrampony Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika ka dia aoka atolotra ho an'ny tompo. Ny taona vaovao 2024 nomeny Jesosy dia andesika hiaranao fanekepolony Jesosy io. Ny 2022 manontolo atokako anao, ny foko, ny tokatranoko ny fiainako. Ary tsy ny 2022 ihany fa mandrapataky ny fofinaiko
anao a Jesosy ianao mpanjaka ny fiainako, mpanjaka ny tokantranoko, mpanjaka ny mandrakizaiko. Ahoana fomba fiandrasatsika ny fiavena, fomba tsara indrindra iandrasatsika ny fiavena, satria zany ny Advento miandro an Jesosy amin'ny fibebahana atsika antory fotorotoro, sy aina mbavaka isanandro, sy ainatsika ny vavaka, satria ny vavaka dia zao tsy fandraisana sy tapaka akaiky ary velona amin'ny Jesosy. Relation intime et vivante amin'ny Jesosy, io milazany mpandinika io vavaka io, ka izany fiainam-bavaka zany miandrasatsika azy na mifiry izy tonga dia vonona isanandro sika, vonona amin'ny finoana velona, tsy miozongozona, tsy mirodana, fsinoana miorona ambony vatolampy, dia niteny sy Jesosy ary nifanahiny zany. Farany dia te ilay mpanjaka tena tianao indrindra, ary mbola mamerina aminao hoe teo mpanjaka ny fonao, teo mpanjaka ny tokantranonao manakizay izy, ary anomiana koa sady magnatra fiainana nefa miala ty tany ty. Azo adino mpanjaka mitondra rano fanakena vaovao izy, amena helo sika androany, hanadioantsika olona vovela helo ka hanana firaisan'aina aminy, ary rasay omeny sady magnatra fiainana, kanefa iantoany koa ny fiainany amty tany ty. Ny zanako sy miasa ny tanako hoy ny tompo dia adity zany, adity ianao satria tia nyvoatra ianao hiavana. Am'izao tamin'ny vaovao zao ny tompo misy miarabanao hoe arabaina anao tompo, fa nomeko tombonao lebebanao, hiorenanao amin'ny fonao, aza matarika zaho manjaka ny fonao, manjaka ny tokantranonao, tonga ny fahasoavako, tonga ny fiadanako, tonga ny fitahena manakizay. Voninahitra an'Andriamanitra sanaka fiamasina zay faratra amin'ny tanindrindra ka manakizay. Raisy olo fitahena fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy nomboana fanahy masina ho aminareo rehetra rehetra vaoaka manakizay. Amen. Jesusito erediane no famudena uatsikia mavumizi nuni halatsianu Zao dia orinitsika ny teny izay manorina izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay minoahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao makany amin'iray, ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankarazana indray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako anareo dia ataoko izany. Raha tsy ahy anareo dia tandrina midika, ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo fanalatra hafa mba ho aminareo mandrakizay, dia mifanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tory izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Fiavana malala amin'ny tompo, saotra n'Andriamanitra lehibe indray tsika fa mbola nahazo ty alahady ty, mbola nahazo sakafo mahavelona, mbola ny fahanana, teny fampaherezana, teny fananarana, teny mpitiavana. Dia lazaina tamintsika tamin'ity an'ity hoe efatra alahady tokoa sisa dia ho avy ny Noely. Nampandiny tenantsika teo tenin'Andriamanitra. Lazaina tokoa fa marina tokoa amin'izao fotoana izao dia miankonana ny fianakaviana rehetra dia samy mieritreritra daholo inona raha ny programa ataontsika amin'ny Noely, inona ny sakafo ataontsika amin'ny Noely, inona ny kadao omena an'ireto zazy reto amin'ny Noely, dia samy mba miasa saina amin'izany daholo ny fianakaviana, miankonana, misy tokantrano tsirairay avy. Tamin'ity an'ity nefa nampandiny tenantsika ny ten'Andriamanitra. Mialoha an'izany rehetra izany dia tokony ataontsika ho larina ny fiainantsika hoe inona ary no ataoko amin'ny fandraisako amin'ny Jesosy eo amin'ny fiainako. Inona nataony menakavy kely,
iomanana amin'ny fiavian'i Jesosy. Tsaroako ary tiako zarana amintsika nisy namana akaiky izay rehefa ho avy ny Noely, izy tena mifatora ny fifohana sigara, mifoka sigara be izy rehefa ho avy ny Noely, dia tsy nety afaka izy dia rehefa tonga Noely dia izy hoe kadô omeko an'i Jesosy ozy izy hijanona tsy foka sigara. Dia tena mitanterahiny tokoa izy ary reny Jesosy izay fandriny izay dia nijanona izy ny 25 Desambra tsy mifoka sigara intsony. Dia mandraky tiany amin'io izy no azony Jesosy tamin'izay fandriny izay dia tsy mivelona tamin'ny sigara intsony. Dia tsika tsirairay avy koa akaiky ny Noely, Advento izao iomanantsika amin'ny fandraisana an'i Jesosy. Aza dia variana loatra araka ny teny teo amin'ny fanjakan'izao tontolo izao, fa tsy no amin'izany no havian'i Jesosy, fa ny amin'ny ananako sy ny ananao dia fanjakana maritra mandrakizay. Dia ilay vie en abondance zao izy tamin'ny ankizy kely teo dia ilay fiainana mandrakizay anananao izany. Ary fampahirezana sy fitiavana lehibe ny fampiomanan'i Jesosy atsika ny amin'izany izao rehetra izao raha mahitsika dia mamirapiratra fa ho avy ny Noely. Fiainanao koa ve mba tianao mamirapiratra andray an'i Jesosy? Dia mandeha ny tena riavana, miomana andray ny tompontsika. Tao volarina ny fiainantsika izany hoe inona Jesosy matolotra anao sy irino ny fonao mba hialako, mba hahafahanao manjaka somonina ty anatin'ny foko. Nambara teo tamin'ny Romanina 12 tamin'ny saina teo. Anisan'izany ozy izy mitsangatsangana fiteny jejona, fialonana, tsy fitiavana, ny teny marary atao amin'ny olona hafa, mifanaratsiana olona. Fizahozahoana rehetra izany ny tsy sitraky Jesosy amin'ny fiainantsika. Dia amintsika amin'izao fotoana izao dia ondreko anao. Meteza andiniteny. Aza mihevitra ny marina foana manoloa ny ankonanao, manoloa lany namanao, manoloa izay velonao fa diso manodidina anao. Fa meteza andinitena hibebaka. Dia hiara amin'izay ratsy rehetra tazany tena indrin'i Jesosy mba hahafahany monina sy manjaka ao anatinao. Dia milebary afaka favona Jesosy amin'ity fotoana ity. Amelany kao, anangana anao ka handray anao indray. Eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fanjakana. Izy kosa monao anatin'ny fonao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakely avy Nazareta, no ampiandry, no didina sy andramana ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina, ny ratsy rehetra.
Kristy tompontsika izay vao tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome ho anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy teo anie no ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana. Amen. Mira fihiram-baovao ho an'i Jehovah. Mira ho an'i Jehovah ry tany rehetra. Mihira ho an'i Jehovah, miantsoa ny misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miendrika hoderaina indrindra, sady mahatahotra fa amboniny Andriamanitra rehetra. Amen. Ny salamo izay novakiana amintsika teo dia mitaona ny olona rehetra izay zavaboarin'Andriamanitra mba hidera sy ankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Ary eto amin'ity salamo 470 dia tena averina ny mpanoratra intelo ny teny hoe mihira. Zany hoe tena zava-dehibe ho atsika izay olombelona izay noforonon'Andriamanitra ny mihira ho an'Andriamanitra. Ary tokony ho izany no andanian'ny olombelona ny andro izay omen'Andriamanitra azy ety ambonin'ny tany, mihira fiderana an'Andriamanitra. Eny ekena tokoa fa misy ihany ny manao hira saingy tsy hira fiderana an'Andriamanitra fa hirahira fotsiny amin'izao mahafinaritra fotsiny fa tsy midera an'Andriamanitra ireny. Dia azo atao hoe lany amin'ny zavatra izay tsy mahasoa ny andron'ireny olona izay mihira, kanefa tsy maneho ny fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra ireny. Isika kosa dia misaotra an'Andriamanitra fa afaka maneho izany fiderana an'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny izao antsakira izay atao izao, amin'ny alalan'ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika, satria tsarovy fa na ny feo izay anananao ho an'izay mahay mihira tsara tokoa, na ny talenta izay ananan'ny mpahay zava-maneno, na ny mpamorona hira, na mpahay tononkira, dia fanomezana, tsarovy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ireny. Hoe ambarao any amin'ny firenena jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana nataony. Zany hoe tsy tokony hijanona fotsiny eto amin'ny tanintsika izany fiderana, filazana ny fahatsaran'Andriamanitra, ny asa nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany, dia ny famonjenantsika izany fa ambara amin'ny olombelona rehetra, amin'ny firenena rehetra. Ary zay le lazain'i Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao, torio ny filazantsara. Ny filazantsara dia filazana ny amin'ny hatsaran'Andriamanitra izany. Tsy tazomina ho atsika rery zany fa ambara amin'ny hafa. Ambara amin'ny hafa koa izany ho an'ny firenena rehetra, zany hoe ho an'ny olombelona rehetra izany.
mbingunan si yote. Amen, amen. Jehovah Adonai, Jehovah El Shaddai. Amen, amen. Oh, huko kila mahali Baba, dunia ya kutambua. Amen, amen. Hey, ukisema Yahweh, nani apingane nawe? Amen, amen, amen. Sarina bitsoka simana datu nyanarana Masinani resitu Masina Jesus iba nafaka Masinaku difanari Fani lupita ridalana
Thank you.